fakam-panahy entin'i Pasteure BARBIER Christina. Raha jereko ny lanitrao izay asany ratsan-tananao sy ny volana makitana izay noforononao, inona moa ny olona no atsiarovanao azy ary ny zanak'olombelona no amanginao azy, fa efa nataonao ambany kely noho ny Andriamanitra izy, ary efa nosatoanao voninahitra sy fiandrianana. Efa nampanjakainao amin'ny asan'ny tananao izy, ny zavatra rehetra dia efa nataonao eo ambany tongony. Amen. Ivavaka isika ry havana. Ampifaliana, ampitiavana, ampanetretena no anatonanay ny seza fiandriananao ry Andriamanitra telo isa iray. Dedera ny fahatsaranao isahay, ankalazanao zahay amin'izao maraina izao. Fa inona tokoa moa ny olombelona no atsarovanao azy. Sinitsiny izahay izao kakana sy vovoka, eny noforonona tamin'ny vovoka ary hiala amin'izao tany izao koa ho vovoka. Makasitraka anao zahay iray malala alfa sy omega. Mbola nanomezanao zao tombonandro zao ahafahanay mideranao sy mankalaza ny anaranao masina manao hoe masina, masina, masina Jehova tompony maro, heniky ny voninahiny tany rehetra. Amen. Jesosy Tompo, ndreto izahay Tompo, dia isaotranao tokoa satria lehibe ny famindramponao sy ny faharetanao aminay. Mamindrafo aminay mamela ny lokay. Aza mitanisa ny fahadalana sy ny tsy fataterahana vitanay teo anatrehanao. Ilay ranjanak'ondro tsisy kilemany ay. Anaisitra izay rehetra tsy anao aty anatinay aty. Jesosy Tomponay io, meteza ianao amin'izao maraina izao indray. Andefa ny fanahinao masina. Ampianatra anay indray ny teninao. Hitondra anay indray amin'ny fahamarinanao. Mitenena Tompo, tahino ny teninao, izay hoe tiany ty mpanompo tsy mahasoa. Voninahitry ny anaranao rehery ihany Jesosy. Hitombonay indray amin'ny fahalalananao sy ny fahamasinanao. Misaotra Tompo, hoderako mandrakizay ny voninahitra. Amen. Miarahabatsika amin'ny anaran'i Jesosy Tompo avy any Nazareta. Mbola mpitombony amintsika lalandava ry havana ny fahasoavana momba ampiadanana. Avy amin'Andriamanitra ray amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo, ary koa ny fampiraisana miaraka amin'ny fanahy masina. Vakitsika ny filazantsara ny Jesosy Kristy ao amin'ny Matthieu toko faha efatra. Matthieu toko faha efatra. Matthieu toko faha efatra, andiny voalohany ka hatramin'ny faha 1:10. Teny izay efa fantatsika loatra izany. Amin'ny anaran'ny Tompo. Ary Jesosy dia nentin'ny fanahy nakany anefitra mba alainy devoly fanahy. Ary ny fadianina 40 andro sy 40 alina izy. Koa noho ny afaka izany, dia nona. Dia nanantona ny fakam-panahy ka nanao taminy hoe, raha zanak'Andriamanitra ianao, dia teneno ho tonga mofy reto vadio reto. Fa izy kosa namalika nanao hoe, voasoratra hoe tsy mofiany no veloman'ny olona fa ny teny rehetra izay aloky ny vavan'Andriamanitra. Ary ny devoly nitondra azy nakany amin'ny tanàna masina ka nampitoetra azy eo an-tampony devoly. Dia nanao taminy hoe, raha zanak'Andriamanitra ianao, mianjera any ambany any, fa voasoratra hoe izy ny andidy ny anjeliny ny aminao, ary eny an-tanany no hitondran'ireo anao. Fa ndao tafitohina amin'ny vatony tongotrao. Hoy Jesosy taminy. Voasoratra hoe koa, aza maka fanahy any Jehovah Andriamanitra. Ary ny devoly nitondra azy indray nakany an-tendrombohitra avo dia avo, dia naneo azy ny fanjakana rehetra amin'izao tontolo izao mba amin'ny voninahiny. Dia nanao taminy hoe, izao rehetra izao dia omeko anao, raha ihany koa ka eto anatrehako ianao. Fa hoy Jesosy taminy, mandehana ianao ry Satana, fa voasoratra hoe Jehova Andriamanitra
no iankofanao ary izy irery ihany no hotopoinao. Dia nandao azy ny devoly ary indreo nisy anjely tonga ka nanompo azy. Amen. Raha i masonao manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao amin'ny fahamarinana. Amen. Mampatsiary indrindra ny vavaka nampianarin'ny tompo zao andia tsoratra masina vakina zao tokoa hoe aza mitondra anay any amin'ny fakam-panahy fa manafaha anay amin'ny ratsy. Zany indrindra ny lohateniny fampaherezana zaraina amitsika amin'ity anio ity. Ity fakam-panahy niatra tamin'i Jesosy ity ry havana dia taoriana ny nanaovana batisa azy. Vao nomena ny fanahy masina izy no tafiana hery ka nentina nankany an'efitra alaim-panahy. Intelo nakafanahy azy ny devoly ry havana. Ny voalohany tany an'efitra. Toerana mangina izany. Ny fakam-panahy amin'izany toerana mangina izany izay niatra tamin'ny tompo dia tamin'ny fotoana sarotra indrindra satria tao anatin'ny hanoanana i Jesosy. Nifadianina 70 andro 70 alina izy. Ary raha ozy ny ilay fahavalo hoe raha zanak'Andriamanitra ianao dia teneno tonga mofo ireto vato ireto. Dia ilaza izy hoe hainao dia hainao tompoko lahy ny mamonjy sy manao zay tsy ampanahirana ny tenanao amin'ny fotoana mahagaga. Koa nahoana no mety hijaly toy izao ianao ampiseho iny mahazanak'Andriamanitra anao amin'izany. Kanefa ahoana navaliny Jesosy azy. Hoy Jesosy tsy ny mofo ihany no veloman'ny olona fa ny teny rehetra alokin'ny vavan'Andriamanitra. Misy fakam-panahy ry havana ao amin'ny toerana mangina. Misoko ao am-poditsika mangina ao ny fakam-panahy. Miandoha amin'ny fisainana izany ka badibadiky ny eritreritra mila toeritsika avetrany izany ry havana. Mila toerina avetrany izy fa aza vela ao ka hahazo toerana sy hihitatra ao. Maro no mandeha amin'ny toerana mangina ry havana. Lalana mangina tokoa mantsy dia tsy misy olona mahita ka mety ho alaim-panahy tokoa isika. Tsy maintsy miatra amin'ny tenatsika izany fakam-panahy izany. Ka tsarovy azy izao tenin Jesosy tany an'efitra izao. Tsy naharesy tamin'iny voalohany iny ny devoly ry havana fa mbola namerina fanondroany ihany. Dia nitondra ny Jesosy indray izy any an-tanàna masina ka nampitoetra azy teo an-tampon'ny tempoly. Dia nanao taminy hoe raha zanak'Andriamanitra ianao mianjera any ambany ihany fa voasoratra hoe izy andidiny anjeliny aminao ary eny an-tanany no hitondran'ireo anao fa ndra ho tafitohina amin'ny vatony tongotrao. Fa navalin'i Jesosy azy indray tamin'izany aza makafanahy an Jehovah Andriamanitra ao. Hay, tsy any amin'ny toerana mangina ihany no misy fakam-panahy ry havana fa amin'ny toerana be fahavalo koa eny amin'ny toerana masina araka an'izao voalaza izao. Te hanondro ny tempoly masina izany ny ao am-piangonana koa. Raha azo ny devoly atao koa ny tsy andrenesako sy ny tsy andrenesanao sy ny tsy henoko sy ny tsy henonao ny tenin'Andriamanitra izay hampibebaka sy hamonjy antsika dia tena ataony fatratra izany ry havana. Eo am-pianonany teny ihany aza dia mety sosoany eritreritra hafa eo tsika. Ahodikodiny ao ny eritreretritsika, mietreritra zava-poana, zavatra izao tany izao ka tsy handray ilay famonjena amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Indro ny devoly nakafanahy ny tompo izao ary izao faharoa izao satria no heveriny fa ny mamerina ny indroa mantsy ny manana ny antitra araka ny tenitsika malagasy nefa tsy nahomby hatrany hatrany izany. Fa mbola tsy afa-po ihany izy fa mbola namerina fantelony indray. Navoriny ny heriny rehetra dia indro izy nitondra ny Jesosy indray ho any an-tendrombohitra avo dia avo ka naneho azy ny fanjakana rehetra amin'izao tontolo izao mba amin'ny voninany. Nampitazana azy ny fandrosoana vitan'ny olombelona mba amin'ny akatony zavaboary dia nanao taminy hoe izao rehetra izao izy dia omeko anao raha iankoaka eto anatriako ianao. Fa hoy Jesosy taminy mandehana ianao ry Satana fa voasoratra hoe Jehovah Andriamanitrao no hiankofanao ary izy irery ihany no hitopoinao.
ry havana malala mamonjy maraim-baovao, miaino ny filazantsara ankehitriny, toerana avo dia avo hoy ny filazantsara mitondrany azy izao. Eny, izany tokoa fa misy fakam-panahy tokoa amin'ny toerana avo araka ny voambara. Inona moa ny toerana avo? Inona moa io toerana avo io ry kristiana malala? Valiny ny maha kristiana. Toa tsy hita loatra ny fakam-panahy amin'ny olon'izao tontolo izao, sy izay mbola mipetraka eo amin'ny fahamazinana, satria efa ny devoly ireny ka feheziny mora fotsiny sy anjakany. Tarihiny amin'izay tiany hitariana azy, tahaka ny hoe soavaly voaisy lamboridy. Fa rehefa nanolo tena ho kristiana isika ry havana, ary mandroso amin'ny fifoazam-panahy, dia velona ny ady. Satria miasa ny devoly, hamambo sy androbaka. Arakaraka ny anakekezantsika an'Andriamanitra no ibetsahany fakam-panahy miatra amiko sy aminao. Ry zanak'Andriamanitra, ry kristiana malala zanak'Andriamanitra, amin'izao fanarahantsika an Jesosy izao, dia mila mivavaka isan'andro itsika ka tsy reraka. Araka ny teniny hoe, mereta tory, mivavaha ianareo mba tsy idiranareo amin'ny fakam-panahy. Mety ihany ny fanahy fa ny nofo tsy manan-kery. Ary hoy koa Jakoba, sambatra izay olona mahatra fakam-panahy. Fa rehefa voazatoetra izy, dia indray ny satrobonina ny fiainana, izay lazain'ny tompo omena izay tia azy. Noho izany ry havana malala, dia mila mitandrina mafisika ary miesaka, satria tsika tsy nomen'Andriamanitra fanahy osa fa fanahy mahery. Anohatra indray ny fakam-panahy ireny. Ty fakam-panahy fahatelo ty dia amin'ny momba n'izao tontolo izao, ny voninahitra, ny fitiavam-bola, ny arena. Ary zany matetika mambabo ny kristiana maro amin'izao andro farany izao. Koa isika izay efa nanolo tena ho an'Andriamanitra, efa natsoina ny tompo hoe zanak'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny batisa, dia maharesany izao tontolo izao. Asorina ny fitiavam-bola, asorina ny fitiavan-karena sy ny fitiavam-boninahitra diso tavahoatra. Asorina izay rehetra amin'izao tontolo izao mampisaraka atsika amin'Andriamanitra ka aoka tokoa. Jehovah Andriamanitra ao ny ankofako sy ny ankofanao, araka ny voalazan'i Jesosy teto. Ry mpiasa eo an-tanim-boaloboko ny Jehovah, toerana avo iaho, satria ty toerana fahatelo nitondran'ny Satanan'i Jesosy ty, dia toerana avo dia avo. Toerana avo ange no ipetrahanao izao, maha-kristiananao izao. Samy manana ny fakam-panahy mety ahazo azy avy ny kristiana. Tsarovy anefa kehitriny. Izao niatra amin'ny Jesosy izao. Na dia nalay-panahy tao amin'ny toerana mangina izy, sy tao amin'ny toerana be vahoaka, ary toerana avo dia avo izy, dia naresy hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany. Izy tompontsika efa naresy, ka isika rehetra mpanaraka azy koa, dia iriny ho mpandresy toa azy koa amin'ny fakam-panahy rehetra hiatra amintsika, andraisantsika ny satroboninahitry ny fiainana mandrakizay. Ry havana malalo, ny Hafatra ambara amin'izany rehetrarehetra izany dia tsy misy afa-tsy ny hoe tafio daholo ny fiadian'Andriamanitra rehetra, afahantsika mifahatra amin'ny fanangolen'ny devoly. Atonga tsika ho mpandresy, atonga tsika ho mpiray monina amin'ny tompo sy ny hery ny fahafanahy masina ato amin'ny fanjakany. Azy ny voninahitra, atsika kosa ny fibebahana, ny fanoherana ny fakam-panahy, ary ny fandehanana amin'ny fahatahorana an'Andriamanitra. Amen. Vavaka sika ry havana. Tera laza no asandratray ho anao ry Andriamanitra tsara indrindra. Tianay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay, fanjakanay, mpamonjy anay. Saotra Jesosy malala mbola nanomezanao ny teny masinao. Afahanay tompo vonina indray, hiady amin'ny fakam-panahy, hiady amin'ny fanangolen'ny devoly, izay manangoly anay isan'andro. Jesosy malala avy any Nazareta. Saotra tompo, satria tsy fohinao very tokoa izahay. Miaro anay fatratra ianao.
manao fomba maro samihafa rehetra anao Jesosy. Afany miady satria sarotra dia sarotra izao andro izao. Tsy sahy laza zay Jesosy matoatra ny fakam-panahy rehetra Tompo. Izany indrindra ny vavana mandrakariva Jesosy aminao hoe amin'ny fananao masina Jesosy malala. Angatanay hery, angatanay Tompo fa vonona-panahy. Hiaditra sy hiady. Amin'ny fakam-panahy sy ny fizahan-toetra maro velariny ny Satana manoloana anay. Eny avelanao iseho ihany koa izany. Atsapanao ny hamafy ny finoanay. Miaraka aminao Jesosy. Fona aminao Tompo. Rahalavo ny fakam-panahy. Izahay matetika Jesosy io. Fanatiko mety ihany ny nofo tsy manan-kery. Matetika resy Jesosy. Matetika lavo Jesosy. Fona aminao amin'izao maraina izao indray. Mangataka ny famindramponao Jesosy malalako. Ny Satana ny faly amin'izany. Rehefa resy ny izahay Jesosy satria tsy nandresy izany fakam-panahy izany. Ka anisany lasa voababony. Tompo, Tompo, teninao milaza. Fa tsy amelanay kamboty ane anao hoe. Tsy amelanay irery ane anao Jesosy io. Harovy izahay amin'ny fakam-panahy Jesosy io. Harovy izahay. Mamindra fo aminay Jesosy io. Mamela ny elokay Andriamanitra. Tany mafy izay fa tsy mahatana anao Jesosy. Tehirezo mandrakariva. Omba ny fahasoavanao. Omba ny fahamasinanao. Hitady anao isanandro. Hanohatra ny fakam-panahy. Handresy ny herin'ny demoni rehetra. Fa tsy nomenao fanahosa izahay. Fa fanahy mahery Tompo. Hanitsaka ny menarana sy ny mainka. Handresy ny rehetra izay nanana fahavalo. Vonjeo izahay amin'ny andro sarotra izao Jesosy io. Vonjeo ny zanakao. Vonjeo ny olom-bohositrao. Vonjeo Jesosy io. Ireo kristianina maro izay miady fantatra amin'ny fakam-panahy. Jesosy malalo, raha ianao miaraka aminay, tsisy maharombaka tokoa ny eo am-pelantananao. Iza tokoa moa no atohatra anao. Jesosy ianao manana ny anaranao mahery ambony ny anarana rehetra. Ka raha miantso vonjy aminao izahay Jesosy, betezanao amin'ny ora izay andalovanay fakam-panahy. Hanafaka anay amin'izany rehetrarehetra izany mba ho mpandresy izahay miaraka aminao. Misaotra Jesosy, misaotra Tompo. Raisy tsodranomasina tonoana ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo avy any Nazareta. Fahitay anao ady Jehova ka hiaro anao. Hampamirapiratra ny tavany aminao lalandavany Jehova ka hamindra fo aminao. Hanandratra ny tavany aminao lalandavany Jehova ka nomenao fifaliana sy fiadanana. Andehanao i Tompo amin'izao herinao izao. Aza matahotra ho i Tompo aza mivadi-po. Fa izao rehefa tia hoy ny Tompo. Dia tia ny ahy hatramin'ny farany. Ho anao Jesosy malala. Ny saotra, ny aja, ny lidera, ny voninahitra ny hery sy ny fahefana hatramin'ny taloha indrindra izany. Ankehitriny ary mbola ho anao mandrakizay. Haleluya. Haleluya.